Fiadanana ho anareo e dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako riavako malala mankasitraka ny tompo afaka mampita indray ny fampianarana ampahirizina antsika malalany ariva afaka isika riavako malala mankasitraka anao izay Jesosy malala menao indray fotoana ary menao ihany koa indray fampianarana porofom-pitiavana avy aminao izany tompo dia aoka ny fanahinao masina hameno anay mitenena tompo araka ny fombanao hampangino sy rehetra tsy avy aminao misaotra Jesosy malalo amen. Ny tian'ny tompo ampitaina amintsika riavako malala dia ilay fahamarinana izay hita ao amin'ny Efesianina toko 4 ny andininy 10 ka hatramin'ny 12 lavalava kely fa misy fahamarinana tian'ny tompo ambara amintsika ilay marina anafaka antsika tsy ho andevo ny teniny ao amin'ny Jaona toko 9 andininy 12. Vakitsika ilay Efesianina toko 4 andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hifahatra amin'ny fanangolian'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra hatreo aloha. Isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra ambony kely teo mba hazonareo hifatra amin'ny fanangolian'ny devoly. Fahamarinana afaka raisintsika ao anatin'izany riavako malala dia izao. Inona ny atao fanangolian'ny devoly? Isika ve riavako mahazo antsika rehetra izany inoko ary matoa ataon'ny tompo fampianarana androany dia tiany ho afaka ao anatin'izany tsika dia tiany ho fantantsika ihany koa ny ruzan'ny devoly sy ny satana. Ny fanangolian'ny devoly ny zavatra fafiny eny amin'ny rivotra zavatra ratsy afafiny riavako dia izao ny fiampangana ny manodidina antsika. Tena ataony misy flasha manao filma kely mihitsy izy eo an-tsaintsika hoe manao an'izao ihana dia izao mihitsy izao nataony ihana dia izao satria maninona riavako malala ao amin'ny Mateo toko 4:1 ao amin'ny Mateo toko 4:1 riavako malala dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy dia nentiny fananakany anefitra mba halain'ny devoly fanahy eo amin'ny devoly misy renvoi kely aty ambany hoe mpiapanga na mpanendrikendrika riavako malala iny flash iny imagination iny film atao tena tsara petrapetraka alefa ny devoly satana miapanga iny riavako malala iny ny atao hoe fanangolian'ny devoly ilay fanaratsy afafiny eny amin'ny rivotra ary izany no fototry ny ady matetika fototry ny tsy fampatokisany mpivady matetika fototry ny tsy filaminana eo anivon'ny fiarahamonina satria maninona mandefa fiampangana ao an-tsaina ny devoly sy ny satana ary raha tsy mahay mifahatra isika dia ataon'i Jesosy eo moa riavako malala ny fiadiana ahafahantsika misoroka izany rehetrarehetra izany dia voafafy tokoa ny ady. Riavako malala tsaroko eto rehefa mieritreritra ity fampianaran'ity tamin'ny nanao sekolehilahy lehibe misy mpampianatra sekolehilahy izay fa tena ray aman-dreny be moa izy hoy izy hoe mitandrema amin'ny fisainana alefa ny devoly sy ny satana fa tena enjana be ny vokany dia nitantara izy tamin'ny fon'ny zareo tanora moa izany dia nanana fofombady izy dia lasa vadiny rehefa avy eo. Tamin'izany fotoana izany dia misy resaka hoe manao baolina taloha ohatra ny tiany tanora tamin'izany mihitsy ny resaka hoe baolina io riavako malala
dia nisy balina hono izany teo an-tanàna. Mety hoe tsy tena teo an-tanàna fa any amin'ny ville ohatra zareo mipetraka ambanimbany vohatra. Dia io fofombadiny io tsy mipetraka manodididina io fa alavitra dia lavitra, tena mandeha kilometatra maromaro vao tonga ny tranon'ny fofombadiny io. Dia izao ry havako, mipetrapetraka eo izy, na fantatra hoe misy balina any amin'ny ville, mipetrapetraka eo izy dia iny fa mandefa fiampanganana devil satana, imagination flash, mahita ilay fofombadiny hoe nitaominy ry zala araka ny tenin'izay hoe namonjy balina. Taitra izy ry havako malala. Tamin'izany moa tsisy ny telefona. Andro amin'ny tsy tadidiko hoe amin'ny firy alina fa andro alina. Nandeha tongotra nakany amin'ilay tranon'ilay fofombadiny izy ry havako malala. Anam-porofo izay flash tao an-tsainy nandalo izay. Andro amin'ny firy alina. Nandeha tongotra lavitra dia lavitra. Satria tsy tafandriamanitra ny saina fa ilay flash nalefan-devil satana, ilay fiampangana, ilay fanangolena. Dia nitarika azy nandeha tongotra tonga teo. Fisiona izay hono izany, misika hono izany no ohatran'ny hoe sinany izy roa kely. Dia nisika izay izy teo amin'ny varavarakely. Nisika dia mipoitra avy eo ilay fofombady. Dia izay vao mandry ny saina hoe kay io ilay fofombady mipetraka tsara. Dia hoy ilay renin'ilay fofombadiny hoe ohatra fa ahoana ity amin'ny andro alina ity. Dia tsy nanazava be moa izy fa hitantsika ry havako malala. Izany ny fataon'ny devil satana ry havako malala. Mpiapanga izy io. Mpanendrikendrika izy io. Ka androany ny tompo dia te hiteny amintsika. Te hanafaka antsika. Fa fototry ny fanahiana maro io. Fototry ny ady tsy misy fotony io ry havako malala. Tsy misy fotony satria tsisy fototra mihitsy. Alefa ny devil satana iny fotsiny ny saina dia iny fa miady tokoa. Iny fa miapanga tokoa. Ary tena ohatran'ny hoe misy zavatra mifanandrifa ohatran'ny hoe marina. Tahaka ny miandrakendry-toana izay mihitsy tsika indraindray hoe io ara fa tena marina ilay izy. Ry havako aoka ho afaka amin'izany sika androany. Raha misy zavatra tsy mari-potitra alefan'ny devil satana fisainana ao an-tsaintsika. Toy ny fiampangana sy fanendrikendriana, zavatra tsy mitombina, zavatra tsy marina, tapatapao amin'ny anaran'i Jesosy ry havako. Aza manaiky intsony. Dia toy izantsika ny vaky teny satria ao no misy ny fiadiana izay natolotr'Andriamanitra mba hiaditsika amin'izany fanangolina nataon'ny devil izany. Toko 4:12. Mifaharary kasika ny fahamarinana amin'ny valahanareo ary mitafindrary ny fiarovany tratra. Kiraro ny fahavonam-panavy amin'ny filazahany tsara ny fihavanana ny tongotrareo ary fanampon'izany rehetra dia tamin'ny finoana ho ampinga. Izay azonareo amonjana tsy pika mirehatra rehetra izay alefan'ny ratsy ary raisy ny famonjena fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetina sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra. Ry havako malala. Raisiko hoe tany finoana ho ampinga. Tanisa be dia be izy ny amin'ny arina ahafahantsika miady. Fa io finoana ho ampinga io ry havako. Amin'ny tena ny zanatsipika izay alefan'ny devil satana. Ny finoantsika izany dia mamotika ilay flash alefan'ny devil satana, ilay film alefany ao an-tsaina. Ny finoantsika dia izao mametraka ny ankonako eo am-pelatanan'ny tompo. Izao mametraka ny manodidina eo am-pelatanan'ny tompo. Ampy izay miaro izy izay ny finoana ato anatiko. Ka ninona flash alefan'ny devil satana dia tsy manan-kery izany. Anivoako ianao ry satana fa matoko sy mino fa ny tompo no miaro ny ankonako. Ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy zareo nataon'ny tompo Jesosy ao Matthieu 4:4 ry havako malala. Be dia be ny fakapanana alefan'ny devil satana fa ahoana ny tenin'Andriamanitra no nentiny nandresena izany dia niala ny devoly. Izay mahatonga antsika tokony mianatra ny tenin'Andriamanitra mandrakariva ahafahantsika
manana ilay sabatra amotehana sy arme défensive ry avako malala. Azotsika manomboka izao ary aza manaiky intsony rehefa misy flash mpiampangana ataon-devoly ao anatitsika. Tapatapao amin'ny anaran'i Jesosy ary ka ny tenin'Andriamanitra ny finoana be deaibe ny tany saina eo no enditsika hiadiana amin'izany. Dia mankatsitraka ny tombontsika ry havako malala amin'izany fahamarina izay ameny antsika izany indray hanafaka antsika, tsy ho andevoziny izany fisanana izany intsony, tsy ho andevoziny fanangolen'ny devoly sy ny satana intsony, dia ho azy irery any voninahitra, ho amintsika kosa ny fiadanany.